E quindi quella si chiama mai, mi vedo che si chiama l'organizzazione, tutto fai per sono tutto fai per e la gente fa un momento. Ma questa è una lezione. E la gente fa la transizione a charge, c'est conscient, mi fa la transizione a charge, sachez, avviamo il suicide. Durava quasi pensiero di console, risolvete magari pronta show e si trovano. Pronta show e si trovano. Farà pronta show male e pronta show e abbiamo in transizione. Abbiamo il giorno, passiamo in mare. E ici, là, j'ai votre femme zéro, et la personne qui est en sa présence. Dans ce cas, il est grâce, donc il est grâce à la j'ai malade, et j'ai une alimente. Et j'ai une alimente, j'ai mangé pas, et votre coup, j'ai mangé une femme zéro. Abbiamo molto molto desiderio, sanno non viviamo. Sanno liberare sopra la sereno. In socio, ne abbiamo zinone, ma non abbiamo le canzoni satane. In socio lo tutto, ne abbiamo zinone. Non fa mi sto giocando così, non sai qua, non sono lo sangue, ancora sempre non è sangue. E ora, mi sto giocando a fare un lavoro, ora mi sono in sovranza. Non sono i figli, non ho mi faccio non sono i figli, non normale. J'avais vraiment attaqué avec la chaîne. Mais ce chant de la Sophia à mon tour, et j'essaie de m'arranger sinon. Avec toi, on a fait. Grazie.
Fitiavana. Amen. Dia nisy ohatra masina hoe Andriamanitra dia fanahy. Fanahy izy ka hoe tena misy fa tsy hitanao azontsika. Ka mahafefofotsika manenako sika mivavaka dia misaotra sika mbola tokony sika hoe ny fivavahana kasitrahana dia rehefa mivavaka amin'ny fanahy sy ny fangarina sika. Sika liderasika lavaka. Andriamanitra tokoa eo amin'ny toerana izay Andriamanitra masina tsy manam-paharoa ianao. Dia fa izay sambatra izay manana izay. Misaotra ny amin'ny fitiavana mbola manorana izao izao hany. Tsy tianao tokoa izay hoe hivavabavam-pony. Fa tena hoe hivavaka sitraponao. Dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fanamarina izany. Dia tsy hain'izany tompony, tsy hain'izany Jesosy manaraka mankanofananainao masina ahidina aty anatina tsara avy. Hitafika ny azany fivavahana araka sitrapona. Dia tena hoe ny fanahy maina no hiteranao amarinao aminay izany. Mbola mampatsiahy anay koa ianao hoe ny teninao ny fahamarina. Dia omeo anay ary ny ankamamy lehibe kokoa an'ity ity. Tena hoe mifankazatra amin'izao teninao izany mba ahaizany miteranao fahamarina. Dia tena ho marina aminay izany hoe mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarina izay. Ary izany dia marina izay izay mety an-tany. Izany hoe eo akaikinao izany tena miara-dalana aminao. Eo anilana ary manako. Izany no atakaina miainao aminay ary mitaritalana aminay. Amen. Thank you.
Anio alahady voalohan'ny volana Mea taona 2024 alahady faharoa manaraka ny Pasika ibanjinantsika ny lohahevitra vaovao manao hoe manavao ny fanahy masina. Ry havana malala ho amin'ny Tompo, ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andeha hitsangana ny fiangonana. Isaotra sy hidiran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny salamo manao hoe maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehan'ny tany ianao mandrakizay any ny voninahitry Jehovah. Aoko Jehovah ifaly amin'ny asany, jeren'ny tany dia miorooro, tendren'ny tanany tendrombohitra dia mitonaka. Hira ho an'i Jehovah aho raha mbola velona koa, ankalaza an'Andriamanitra aho raha mbola miaina. Omaminy any ny fisainako azy, izao no ifaly amin'ny Jehovah. Amen. Anatreani mau asuavinia tera lazade uninai deide uanari tupunai tuamo Jehovah miatra antika Isau katia manulutra tika ita mieti di mamidi haina baba yenizi manaki tukua ura era lazade Sandratu ni feu iume Yisara namanda kizariana Ritu kumayeri izai manume Uanai ulungeri di aina baba Tera lazahane Andeha ry havana hiaraka iombavaka isika. Dia raha laza tokoa ny hery Tompo ho anao indro izay zanakao izay natao efa olombery tokoa dia nomenao aina vaovao, nomenao ny fanavaozany ny fanahinao ko mankasitraka misaotra Tompo. Aoka ny mba homaninao izao fivoriana masina tanterahana izao satria ianao ny loharan'ny fiainana rehetra ka ny fahasoavanao no fantatray fa mbola mahatoy izao anay. Tompo, ampangino ary aza velany manjara toerany eto akory izay avy amin'ny ratsy fa ny fanatrehanao no tsapanay amin'izao ora sy fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no naovanay ny vavakay. Amen. Yamadita kanaturanaza tiati ulevuna disekulyala demiveluna mini
hivavaka isika. Jesosy Tompo, vonina iananao izay ankizy sy tanora ankehitriny ka mitenena araka ny fombanao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia ara-baina manokana ihany koa ianareo ankizy sy tanora tonga amin'ny fotoana izay angalantsika ny fampianarana ny indritsika. Dia ao amin'ny bokin'ny Isaia, toko 2:30 nandiny 7:10 ndeha angalantsika ny fampianarana ny anio. Isaia toko 2:30 andiny 7:10. Rehefa hitantsika izany dia nday iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay. Dia verentsika amin'ny anaran'i Jesosy: ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay. Ny asan'ny fahamarinana ho mitondra inona araka izy? Fiadanana. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia inona ihany koa? Fiadanana ary fahatokiana mandrakizay. Izany hoe raha dikatsotra izany le izy. Dia rehefa manao ny marina isika dia maninona? Miadana. Fa rehefa manao ny tsy mety kosa isika dia maninona? Tsy miadana. Tsotra tahak'izay ilay lesona. Tsika moa zao alahady faharoa manaraka ny Pasika. Tamin'ny Pasika iny dia nisy lesona azony tsoahina tao anatin'iny. Dia nisy tantaran'olona anankiray izay tsy mananana izany hoe fiadanana izany. Satria namadika an'ilay Tompo izy, namadika an' Jesosy zany nataony. Nisy ka antokon'olona anankiray izay teny hoe ny fofony an' Jesosy Kristy Tompo. Dia nikandao izy ireo, andao le rehetra atao izay hahafatan'i Jesosy io. Fa tsy isika nandeha hitory ny vantana fa ny mpianany ihany nandeha ataontsika mamadika azy. Dia fantatsika ve izay olona nandeha namadika azy avy eo? Izy zao zay? Jodasy. Dia nanaiky ve Jodasy? Nanaiky tokoa izy. Ary nomena vola mihitsy ary izy tamin'izany dia vola 30 no nentiny namadihan'i Jesosy. Fa taorian'izay nefa rehefa tsapany hoe namadika raha marina aho, izay ny tenina ao anaty Baiboly ana Matoa toko 7:20 andiny 4 hoe namadika raha marina aho dia tena nanenina mafy izy. Tsy nanam-piadanana n'ity raha namany ity ary tena nenjehan'ny heritreritra mafy izy. Ary inona ny hafarana? Lasa izy namono tena mihitsy satria tsy zakany loatra ilay izy fa hoe namadika raha marina aho. Dia rehefa manao ny tsy mety koa ry havana dia tena hoe enjehan'ny heritreritra isika. Hitantsika zany fa ny olona manao ratsy dia tsy mety manana izany atao hoe fiadanana izany. Ilay vola nieritreretin'ny Jodasy mba hoe hitondra ny fiadanana kely teo amin'ny fiainana dia naveriny tamin'ilay nanome azy indray azy satria tsy nahitany ilay fiadanana. Ny Baiboly koa sady manamafy hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Dia izao izany fiadanana izany nefa dia omeny Jesosy Kristy maimaim-poana ho an'izay rehetra manatona azy sy mifona aminy. Ho an'izay rehetra manatona azy sy mifona aminy. Dia mety efa samy nandainga daholo tsika teo amin'ny fiainana. Mety efa samy nanao tsy mety daholo tsika teo amin'ny fiainana. Fa izao reny rehetra reny indray tsy mitondra antsika amin'ny fiadanana. Fa ialantsika amin'izay dia mandeha tsika anatona an' Jesosy Kristy dia hiteny hoe Jesosy zatsy anao intsony. Ahoana tsara hoe andehantsika nina anatona an' Jesosy Kristy ary ahoana hiteny hoe zatsy anao intsony. Izay no afatritsika mba azontsika tena fiadanana. Rehefa manao tsy mety tsika tsapantsika hoe tsy nanao tsy mety manatona an' Jesosy tsika dia mifonany dia miteny hoe Tompo za tsy anao intsony. Ao daholo tsika ankizy tanora amin'izay eny ary andeha ary averintsika farany ilay teny soratra masina izay nataontsika jerenjery ny amin'ny andio. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana ary ny vokatry ny fahamarinana ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay. Amen. Dia tsika hiaraka hivavaka. Jesosy zokinay mifona aminao izahay
no ireo zavatra tsy nentina ataonay rehetra. Dia mamelany elokay ka mba homeo anay ny fiadananao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Iombona mivavaka sika tompoko. Ry Andriamanitra tomponay ô, misaotra indrindra fa menao hatrany teninao soa izahay, izay teny fahamarinana tokoa. Koa mangataka ny fanahy masina izay ankehitriny, hanampy anay hamaky ny teny, hanafery ihany koa ny mpanomponao izay tondra ny hafatrao, ary indrindra hanavao ny saina mampanahy anay, mba iainanay ny fahamarinana avy amin'ny teninao, ka tonga anay ho amin'ny fahaterambo avao. Amin'ny anaran'i Kristy nanaovanay ny vavakay. Amen. Miaraka mamaky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'i Isaia toko 2:30, andininy 7 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Mitsangana ry vehivavy miadana ka mandrenesa ny feko, ry zazavavy matokotoko foana mihaino ny teniko. Raha afaka herintaona mahery dia raiky tahotra ianareo ry vehivavy matokotoko foana, fa anjahitra ny taom-piotazam-boaloboka, tsy hisy ny fanangonam-boankazo. Mango vita ry vehivavy miadana, mangoroaroa ry vehivavy matokotoko foana. Endao ny akanjonareo ka mitanjah ary misy kina lamba fisaonana. Mitehatratra izy fa malahelo ny sahanafinaritra sy ny voaloboka vokatra. Horakitry ny tsilo sy ny hery ny tanin'ny oloko. Eny, na dia ao amin'ny trano mafaly rehetra ao an-tanàna ravoravo aza. Fa ho foana ny lapan'ny mpanjaka, hitsahatra ny fiorokoroky ny tanàna. Ho fela sy ny tilikambo fitazanana ho tonga namany zoy ho mandrakizay, dia fikarainjen'ny brigdy sy fiandrasany andehan'ondry amanosy. Mandra-pandatsaky ny fanahy avy amin'ny avo amintsika, ka ny efitra ho tonga sama vokatra, ary ny sama vokatra ho heverina ho ala. Ary toetra ny efitra ny rariny, ary ny fahamarinana honina ao amin'ny sama vokatra. Ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana, ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokina mandrakizay. Ary ny oloko hitoetra ao amin'ny finenana mandro fahizay sy ao amin'ny fitoerana mahatoky, ary eo amin'ny fialatsasatra feno fiadanam-po. Nefa hilatsaka ny avandra, rehefa ripaka ny ala, ary alamaka dia alamaka ny tanàna. Sambatra izay mamafy eny amboron'ny rano rehetra, sady mampiriary ny omby sy ny biriky. Ho tohisantsika amin'ny famakinana ny soratra masina, fanakena vaovao, filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko 4, andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Ho faranantsika amin'ny famakinana ny soratra masina ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Titosy. Titosy toko 4, andininy 7 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Hoy raha vehivavy taminy, Tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Ny razantsika mivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa ny Jerosalema ny tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, mino ahy, fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity, na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy mifamonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny, fa raha tena mpivavaka hivavaka amin'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa isika koa dia adala fa iny tsy nanaiky voafitaka, dia andevo ny filana sy ny fahafinaretana maro, ary velona teo amin'ny lolo-po sy ny fialonana,
sady hala noho ny fankahala fa rehefa niseho ny famirapanan'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavan'ny olona dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famindram-po kosa ny namonjeny antsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozany fanahy masina izay nahidiny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika mba ho hamarinina amin'ny fahasoavany isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Mbola anapaka ampotsika ny riavana ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra ny fahalalana rehetra ary ny fanahy masina hitondra fiavaozana ho amintsika tsiraray avy sy ny fiangonana manontolo. Ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 4 izay efa novakina tamintsika teo manomboka ny 7:20 hatramin'ny 9:20 no angalantsika ny fototry ny afatr'Andriamanitra. Avahana amin'izany ny 7:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanasy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Miainga any Jodia ary ho any Galilea Jesosy raha mijery ny saritany isika ka hanao hitsin-dalana amin'izany dia izany dia tsy maintsy hamaky ny faritany ny Samaria. Raha toa kosa ka tsy hanao hitsin-dalana dia tsy maintsy mivily miolaka vao tonga any Galilea. Raha ny fiarahamonina tamin'izany dia tsy namela ny avy any Jodia hifampiraharaha ao Samaria, na tsy namela ny Jiosy hanandrara amin'ny Samaritana. Kanefa dia nandeha tamin'izany ny lalan'i Jesosy, nianga ho Jodia izy ho any Galilea ary dia hamakivaky ny tanin'ny Samaritana. Tamin'ny mitatao vovonana dia tonga tao amin'ny fantsakana atao hoe Sikary izy, ary nahita vehivavy Samaritana anankiray izay tafaresaka taminy nangatany rano hosotroina. Ary eo no isehon'ity tantara mikasika ny amin'ny
filazany Jesosy ny amin'ny fivavahana marina ity. Tsapan'ilay vehivavy Samaritana fa Jesosy Kristy nanatona azy dia tsy olon'olom-poana fa olona miavaka, samy oatra ny sakana tsy ahafahana mifampiraharaha. Nahoana ianao mijiosy ka hifampiraharaha amiko Samaritana? Tsy olon'olom-poana ity lehilahy tonga ao am-pantsakana mitatao vonana miresaka aminy, fa olona feno fahasahiana handingana ny fifandrafiana mba hitondra fanavaozana. Tsy olon'olom-poana i Jesosy, minimana dino ny tantarany fisarahana ary te hiroso amin'ny fampiombonana ny mpivavaka marina, te hitondra fanavaozana ary mitady mpivavaka marina i Jesosy Kristy. Andriamanitra dia mitady ny mpivavaka aminy, hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Raha oviana ary ny fiandohan'ny andininy 720 izay efa voatsinjo eo amin'ny andininy 120 dia milaza fa izao ankehitriny izao tsy mangatakandro ny fanavaozana, fa izao ankehitriny izao tsy mangatakory, tsy mangataka minitra, tsy mangataka sekondra. Ery amin'ny fotopejy ny teny Grika izay fototra amin'izao avy ny andro sady tonga ankehitriny dia lazaina hoe ora, izao ankehitriny izao. Tao ny fotoana izay nitarian'i Mosesy araka ny lalàn'Andriamanitra, tao ny fotoana ny tantara izay nanimpony ny mpaminany toa ny Elisy, tao ny fotoana ny mpaminany na ny mpaminany lehibe tahaka ny Isaia, Jeremia sy ny sisa, ny mpaminany madinika toa ny Jona, Robadi sy ny sisa koa. Fa izao no fotoana andron'ny Kristy, izao no fotoana anirana ny fanahy masina hanavao indray ny fiainan'ny fiangonana, hanavao indray ny tantara-pamonjena. Tsy hoe hovaina fa havaozina, samihafa zany ry havana. Hafa ny hoe manova, manala ka manisy zavatra hafa mihitsy, fa hafa ny hoe manavao ny eo ihany, tota ihany ny avadibadika, aza manao hoe ny teo ihany ny verina. Zao ankehitriny zao ny fotoana sitrak'Andriamanitra hanavaozana ny mpivavaka, mba hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ny mpivavaka, ahafahany tantara-pamonjena mitohy hatrany, mitohy arak'izay planin'Andriamanitra. Nahoana no mila fanavaozana? Zao dia zao. Teo amin'ny tantara dia nisy ny mpivavaka izay nanao zava-dehibe, ny fanatitra, mila havaozina zany. Efa ao ilay fanatitra indray mandeha monja, dia Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Mila fanavaozana no hoe any an-tendrombohitra ny Samaritana no mivavaka, Jerosalema no irotan'ny Jiosy. Mila fanavaozana zany ka tsy toerana ho Jesosy fa ny fanahy sy ny fahamarinana no andrasana amin'ny mpivavaka. Mila fanavaozana ny mpivavaka, tsy hisy ny hoe Samaritana fahavalon'ny Jiosy na Jiosy tsy manandrara amin'ny Samaritana. Mila fanavaozana. Fivavahana mila fanavaozana
ka tsy fanatitra fa ilay efa vitany Jesosy Kristy. Tsy ny fanatitra mbola isahirana ny mpivavaka fa ilay efa noavaozana tao amin'ny Jesosy Kristy. Tsy toerana ivavahana fa ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ny zava-dehibe. Tsy ny mpivavaka fa ilay ivavahana no tena izy. Tsy ny mpitondra fivavahana fa ilay lohan'ny fiangonana no mpanjinina. Indraindray mbola tsy tena marina ary tsy amin'ny fanahy tokoa ny fivavahantsika. Ora ifoazana izao iavaozana ary anaovantsika ho zava-dehibe ny fakatahaka ny Kristy ny amin'ny fanatitra, ny tenanao mihitsy no atolotrao, ataonao sorona ho an'ny fanjakan'Andriamanitra omban'ny mombanao rehetra. Tsy ny toerana ny fahazaranao mipetraka ambonin'ny rihana na aty ambanin'ny rihana na W farany W voalohany ambany famantaranandro na ilany ankavia havanana. Tsy izay ny zava-dehibe fa ny fanaovanao ho zava-dehibe ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, ilay fanahy ivavahana. Tsy ny mpivavaka sy ny karazan-drazan'ny mpivavaka izavy ny mpiara-mivavaka ao amin'ny fiangonana tahaka izao manao ahoana daholo ao. Tsy izany fa ilay ivavahana, ilay fanahy. Tsy ny mpitondra fivavahana koa fa ilay Jesosy lohan'ny fiangonana, ilay fanahy. Ry havana malala, tsy andry segondra ianao, tsy andry minitra na ora na volana sanatria ho taona na ho taonjato, fa amin'izao ora izao ho ilay mpanakanto hoe lera tokony foazantsika andraisana ny fanahy masina manavao izao ahatonga ny fiangonana tena handray ilay fanavaozana ao amin'ny Jesosy Kristy eo ambany herin'ny fanahy masina. Ny fanavaozana ny fiangonana dia mifototra amin'ny fandraisantsika ny fanahy masina ary izorantsika amin'ny fanavaozan'Andriamanitra, ialana amin'ny fombafomba irosoana amin'ny fivavahana marina amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Mitady mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy mitady mpiangon'Andriamanitra fa mitady mpivavaka. Avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka ivavaka amin'iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny iray koa mitady mpivavaka amin'ny ho tahaka izany. Mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Nahoana arinona moa ny hevitry ny hoe fivavahana amin'ny fanahy sy ny fahamarinana? Mandinika isika ny fifanoherana eo amin'ny atao hoe ny ara-panahy sy ny ara-pomba, ahafahantsika manavaka an'izany tsara, ahatonga antsika ho mpivavaka arak'izay tadiavin'Andriamanitra, mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, ka tsy ho aloka fa ilay tena izy, tsy ilay mpivavabavaka fa ilay tena mpivavaka. Lazaina amin'ny hoe mivavaka amin'ny fanahy, ny olona rehefa mivavaka atosiky ny finoana miainga ao amin'ny fo. Amin'ny fo no inoana, azahoana fahamarinana, amin'ny vavana onekena azoana famonjena. Lazaina fa amin'ny fanahy ny fivavahantsika rehefa atosiky ny finoana miainga any anaty ao am-po. Tenenina fa
ara-pahamarinana na amin'ny fahamarinana ny fivavahantsika rehefa tsy mijanona amin'ny vavaka fa manjary fiainana. Ilay vavaka atosiky ny finoana miainga ny anaty ao am-po dia manjary fiainana, fiainam-bavaka. Ny fahamarinana ry havana dia tsy ilay fahamarinana izay eritreretin'ny olombelona, fa eto ny fahamarinana dia tondrona miteny milaza ny fahamarinana mifanitsy amin'ny soratra masina arak'izay voalaza ao ny baiboly izay ambaran'Andriamanitra amin'ny teniny. Izany no fahamarinana. Ny mivavaka amin'ny fanasin'ny fahamarinana zany dia izay mivavaka amin'ny finoana miainga ao anaty ary manana fiainam-bavaka mifanandrify amin'ny soratra masina. Tsy hoe mivavaka dia minomino foana na mivavaka dia Andriamanitra ray ihany, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra, tsia, fa ny mivavaka amin'ny fanahy dia izay mivavaka amin'ny finoana miainga any anaty ao am-po, tsy ivelambelany, tsy aloka fa tena izy. Ny mivavaka amin'ny fahamarinana dia miaina amin'ny bavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny soratra masina. Betsaka ry havana, ny soratra masina hitantsika ao amin'ny baiboly mamariparitra ny atao hoe fivavahana amin'ny fanasin'ny fahamarinana, fa voafintona ao amin'ny Salamo 150 zany, izay misy lohahevitra amin'ny soramandry manao hoe ny amin'ny fivavahana marina. Rehefa mamaky Salamo 150 io isika dia mahita fa ny fiainana ny sitrapon'Andriamanitra tsy misy alokaloka, mahitsy sy madio ny atao hoe fivavahana marina, mifototra amin'ny finoana avy ao am-po, miaraka amin'ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra, mitady mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana Andriamanitra, fa tsy mitady mpivavaka sadasada, tsy mitady aloky ny mpivavaka Andriamanitra, fa mitady tena mpivavaka. Ry havana malala, indraindray dia alokaloka ihany ny fiainantsika mpivavaka. Ny fiainam-bavaka dia tsy tena izy, sarony aza, tsy tokony. Anka miteny ny fiangonana, mitaiza ny fiangonana, fa tsy mahavokatra traiza, miteny tsy ny aza na tsy tokony no inona fa ilay fanahy voakolokolo ny sitrapon'Andriamanitra, ilay fivavahana voataiza ny tenin'Andriamanitra. Rehefa ny aza sy ny tsy tokony mantsy no voizina, indraindray aty am-piangonana dia tsy miteny ratsy ny olona, fa indrisy vao mivoaka ny tokotany, varavaran'ny fiangonana, vavahadin'ny fiangonana, indrindra ny amin'ny sehatra samihafa misy sy hijoroana, dia maninona? Hompavararaka. Ty am-piangonana tsy azo itenenan-dratsy, fa ny ivelany hompavararaka. Aty am-piangonana tsy izy kolokolo, mba omeo taratasy fanamarihana batisa izay paster, ampianatra zanakary, tsy izy kolokolo, rehefa tsy vita batisa dia tsy vita. Mba omeo fanamarihana mampandray, fanao mariazy ary, anao batisa ary, rehefa tsy vita dia tsy vita, fa tsy hoe tiary dia ento aty dia ity ny taratasy. Kanefa rehefa any ivelan'ny fiangonana dia misy mpivavaka aloka, sadasada, tsy tena izy, ny zatra amin'ny aza mantsy sy ny tsy tokony, fa tsy miaina amin'ny fo mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, miaina amin'ny finoana sy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, dia manjary ato anaty rindrina efitry ny fiangonana mpivavaka, fa ny ivelan'ny fiangonana mbola adala ihany. Ho ny Titosy 2:7.
riavana malala rehetra amin'ny tompo mba tsy hoaliky ny mpivavaka no hitan'Andriamanitra aty am-piangonana fa isika ilay tena mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Isika ilay tena mpivavaka atosiky ny finoana feno faharesen-dahatra miainga avy any am-po ary taratra eo amin'ny fiainantsika, ny vavaka ataontsika. Izay antsonantsika mitady mpivavaka Andriamanitra dia fanahy ary miantso ny olona andeha hivavaka aminy amin'ny fanahy koa izy. Andriamanitra dia fanahy ary miantso ny olona hivavaka aminy amin'ny fanahy izy. Raiso ny fanahy masina anavaontsika ho tonga mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Mampahery antsika fiangonana. Aza mangatakandro fa avy ny andro ary izao ankehitriny izao. Engane hiasa aminao ny fanahy masina. Hanitsy izay tsy araka ny fanahy sy ny fahamarinana eo amin'ny fiainanao. Tsy amin'ny Fanompoam-Pivavahana ty am-piangonana ihany, fa amin'ny fomba fiaina amin'izay mahampivavaka koa any ivelan'ny fiangonana. Mitady mpivavaka marin'Andriamanitra. Ianao no avaoziny ho tonga mpivavaka marina amin'ny alalan'ny fanahy masina. Hiasany ny fanahy masina ahatonganao ho mpivavaka vita fiavaozana, fanavaozana ao amin'ny Kristy ilay tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Riavana iaraka iombavaka sika. Ry ray malalo raha nitady mpivavaka tena marina tokoa ianao tompo dia ianao malala ny toe-ponay aho, malala ny tsirairay avy. Ianao mahita fa misy aminay ndraindray izahay mihitsy tompo no mivelona amin'ny fombafomba am-piangonana fotsiny ihany. Mivelona amin'ny hoe tsy azo atao sy azo atao, tokony atao sy ny tsy tokony atao, ny aza sy ny tsy tokony. Tompo Andriamanitra, ilay afana anaty fo mihitsy nefa no irinao, ilay finoana anatinay ihany mihitsy no angatanao fa tsy zavatra ivelany. Ifonanay Jesoa, ifonanay. Na teo amin'ny fiainanay izay nanao izay zavatra ivelambelany fotsiny fa tsy nivavaka tamin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Nanao zavatra izay mety endrika ivelany fotsiny ihany amin'izany hoe fivavahana kristianina izany, fa ny fonay dia lavitra anao. Indro izay Jesosy Kristy Tompo, noho ny amin'ny teninao dia mahatsiaro ireo lalina izay efa nalehanay rehetra. Mahatsiaro ny toe-ponay tokoa ka indro entina enatrihanao ny fifonany ny amin'ny lalana izay tsy nety, ka mba enoia ny fifonanay tsirairay avy.
Jesosy Kristy tompo ankehitriny izay dia tsy hanao intsony fa nao zava-dehibe ny fiainana miaraka aminao, dia ilay finoana avy any anaty fo, ilay finoana avy any anatinay ihany mihitsy aingany hanosika anay, ary indrindra ihany koa akamamy ny soratra masina hiainana izany isan'andro dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany sy angatahana ny fanadiovana anay. Amen. Ravana milalao amin'ny tompo ho antsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo, ary ny bebaka marina tokoa mitsangana andrehan'ny teny soa mahafaly atolotry ny tompo antsika ho famelana ny helontsika. Ho ny tompo aminao satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izao efa niaino. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, anamelika izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho eloina, ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay amin'ny Kristy Jesosy. Ambarany anaran'ny tompo fa voavelany elokareo noho ny anaran'ny masina. Amen. Miteraha ny anarany. Sambatrany olona isa voavelany hedony sy voasarona ny fahotany. Sambatrany olona isa tsy isainy Jehova eloka, ary tsy misy fitaka ny fanainy. Sambatrasi mahateotia izay masina madifisainana, fa niara-dalana mifankatia amin'andra manitra fiainana. Masina tokoa reny tompo iandray ho masina zay na tena sifana ka fiainandanitra tokoa. Santariny zay minosimano. Ho antsika izay voavela eloka dia andeha ambarantsika ampabe maso ny finoantsika araka ny fanekam-pinoana laharana voalohany, izay manao hoe: minan'Andriamanitra ary tsy tompanao lanitra sy ny tany aho,
ary mino ao Jesosy Kristy zanalana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nitsalira ny nampak'Pôntio Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho anan-danitra mipetraka eo ankavan'Andriamanitra retsoto avy any ny vin'ny tsara mivelona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiambonan'olona masina ny famelan-kelika ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Iaravantsika mbola hiaraka iombavaka ao anatin'ny favaka fangatahana. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, mino tokoa izahay ary sy lahatra tanteraka fa ny fanahinao masina no afaka navao anay. Tompo Jesosy, araka ny teninao tao dia anio dia anio, izao oro izao, izao dia izao ianao mangataka an'izany. Dia midira anatinay, miasana anatinay, diovy izahay Tompo Andriamanitra, esory izay rehetra loharan'ny rasy rehetra mahatonga anay ho anitra tsy hankasitrahana eo anatrehanao. Esory izany Tompo Andriamanitra, izay rehetra tsy nivolenao fa nivolenao dia voly. Dia esory izany Jesosy Kristy Tompo, aoka ilay fanahy mahery tsy mba hosa no anjaka tanteraka ao anatinay. Aoka ilay fanahinao izay mpanavao no hitantana ny fiainanay andavanandro. Eny Tompo Andriamanitra, ilay fanahinao masina ihany koa no angatahanay, ampitraka entinay mamakivaky ny fiainanay isan'andro. Tsy miafina aminao ny fiainanay, tsy miafina aminao fa mihasarotra ny fiainana andavanandro ny olona, tsy ny kristianina rehetra fa sery eto amin'izao tontolo izao mihitsy ary Jesosy Kristy Tompo, mangataka fampaherezana fa aminao, mangataka famitrakana fa aminao, hiatrika amin'izao fiainana izao mba tsy ho mora kivy izay Jesosy Kristy Tompo, fa manana ilay Andriamanitra tsy toa, fa manana Andriamanitra mahery, Andriamanitra tompony tantara, ilay tompony teny farany. Dia aoka ilay fanahinao hitondra fifalianay, hitondra fifaliana mandrakariva naiza izay andehananay. Ary ilay fanahinao ihany koa Tompo no angatahanay, mampitoetra anay ao anatin'ny fiadanana na inona sidram-piainana lalovanay eo amin'izao fiainana izao. Mitondra ambavaka izay Jesosy Kristy Tompo ho an'ity firenena ity. Ianao mahalala ary tsy miafina aminao zavatra mitranga ato. Ny angatahanay aminao Jesosy Kristy Tompo ho an'ireo olona izay efa napetraka ao hitondra sy hitantana izao firenena izao, dia ilay fanahinao mpanavao tokoa no an'olo-tsaina, ilay fanahinao masina tokoa no aoka Jesosy Kristy Tompo no hitondra azy ireo, indrindrandrindra hitarika azy ireo mba hanompo anao, mba handohalehany eo an-tongotra Jesosy Kristy Tompo. Mivavaka izay ho an'izay rehetra marary any amin'ny toeram-pitsaboana any, ho an'izay rehetra mety tsy manana fahafahana entina hitsabo akory. Ianao Jesosy Kristy Tompo, ilay mpamonjy azo hianteherana, no angatahanay hitondra famonjena, hitondra fanasitranana ho an'izy ireny. Ao Jesosy Kristy Tompo ho an'ireo izay tsy hanasa apetraka feno eo am-pelatananao, fa ao anatin'ny andro sarotra izao Tompo, dia mangataka aminao meo anjara asa sahaza ho azy ny tsirairay avy, dia asa izay ho zakan'izy ireny araka ny sitraponao. Mivavaka izay ho an'ny synodam-paharitany ny Antananarivo andrefana, izay fa isaorana ianao ny fanapahan-kevitry ny mpiandraikitra foibe. Mangataka aminao izay fo endry ayanaiky izany fanapahan-kevitra izany, fa inonay tokoa fa izany sitraponao.
dia mangataka ihany koa izay Jesosy Kristy tompo na iza tratra nyza fanapaha-kevitra izany dia mba miofoendry izy ireny ary foy anaiky fa izay tokoa ny sitraponao fa ianao ilay Andriamanitra malala ny hevitra iverina tsirairay dia hitondra fiadanana ho anay zany fa tsy hitondra loza sanatria dia mitondra mavaka ho an'izao fiangonana izao izay Jesosy Kristy tompo mba iosaina iray hatrany ho vava iray hatrany fo iray no entina manompo anao esory tompo izay resaka mety fiatsaram-belatsy rehetra esory izay mety fankalana rehetra fa lanitra iray ihany ny idirana tompo ka mangataka aminao tompo izay mety loharan'ny ratsy esory tsy anapahefana tsy anakery anivon'izao fiangonana izao mangataka ihany koa izay Jesosy mba hovalianao ny etaeta-ponay tsirairay avy ao anatin'ny vavaka mangina izay ataonay ankehitriny. Isarana ianao Jesosy fa Andriamanitra mpiamivavaka ary mpamaly vavaka ny vavaka izay asandratra dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy ary akambanay amin'ilay vavaka izay fanampianarinao manao hoe rainay izay an-danitra ho amasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony ny sitraponao ny tia-tantaky ny an-danitra meo anay ny ny anasazy ao anay ary mamelany elikay taky namelany izay melaka taminay azo mitondra ny amin'ny fakapanahy fa manafahany amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay. Amen. Io mana andray nitsodrano isika dia nanira voalahitra. Raisoa amin'ny finoana ny jodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fiadanana ne amasina anareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.